tena hita fomba fijery hafa. Sitrany izany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen na? Ny fampiresahana koa dia miteraka fanambarana. Rehefa ny fampiresaka tamin'ny menarana efa dia lasa nahazo ny fanambarana tsy voatery ho marina avy tamin'ny menarana. Hita maso ilay izy ohatrany hoe izy, fa tsy marina ilay izy. Hoy izy Andriamanitra, fa iza ny nanambara taminao fa mitanjaka ianao. Teo foana ange io hatramin'izay e. Roa libra foana Adama sy Eva tao amin'ny sahedena. Tsisy ny kilaoty fa iny foana. Fa maninona moa voaninana an'ilay izy tonga dia nitanjaka satria izay tsy niambina. Izay zavatra ampidirina eto milatsaka ato. Izay zavatra jerena eto mitondra mody. Tsisy an'izany maso mijery tsy mitondra mody izany. Iza no anokafanao ny sofinao sy ny masonao, fa izay no hiantoka izay hiafaranao. Izay hitanao dia tsy maintsy ho tonga any ianao. Izay mahatonga antsika rehefa ao anatin'ny fandraisana. Vita ny fandraisana dia mena teny hoe ao ary mba tsofirano amin'izay ny tenanao e. Inona ny zavatra hitanao eo amin'ny fiainanao e? Dia mahita zavatra tsara e. Aleloia. Hoay efa lasa bekay ny fotoana. Efa vonona direkta. Mahita zavatra tsara. Ambeno ny hainao manjerinao. Fehezo tsara. Miaraka amin'ny fiombonana amin'i Jesosy. Manana discernement. Zany nofo be zany. Zany tena tsy nitezan'Andriamanitra, tsy namoronan'Andriamanitra. Dia miverena ao anatin'izay. Aleloia. Aleloia. Izay hitanao dia tonga any ianao. Mahita zavatra tsara eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Io toetra ratsy io tsy maintsy miala io amin'ny anaran'i Jesosy. Io fahazaran-dratsy io tsy maintsy miongotra io amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Zany atao hita. Fa rehefa teny ankizy aza atao hoe nareo koa aloha dia tsy hiova mihitsy e. Izay ny hitanao. Tsy amen zany miova amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Ndaontsika hiteny zavatra tsara. Arovo ny hainao manjerinao. Fa sarobidy amin'Andriamanitra io. Raha tia an'Andriamanitra ianao dia hiaro ny hainao manjerinao. Amen. Jesosy ihany ange. Ny fanamasinao anatinao miteny hoe tsy mety izany. Tandremo aza makany andaontsika ho tahaka an'ireny olona dondrina be ireny miaraka amin'i Jesosy. Izay tenenin'ny fanamasina dia manaiky. Amen. Ndaontsika hitsangana, ndaontsika hivavaka. Tikanao amin'izao fotoana izao atolory an'i Jesosy ny hainao manjerinao. Tenen'i Jesosy hoe avereno amin'ilay namoronanao Jesosy. Tena ho sensible. Aoka izay tsy nambolen'ny ray rehetra atao anatiko dia hiongotra amin'izao fotoana izao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto izay Jesosy. Manolotra ny hainao amanjery. Aoka izay tsy nambolen'ny ray atao anatiko hiongotra amin'izao fotoana izao Jesosy. Ny maso, ny sofina, ny vava, izay zavatra rehetra nampidirina tao anatin'ny fo. Aoka hiala izay tsy avy aminao. Jesosy ohatran'ilay famoronana tamin'ny voalohany Jesosy. Avereno tahaka ny zazakely izay Jesosy. Jesosy ho avy ny teninao. Fa aoka ho tany tsara Jesosy no aniriny. Aoka ho fo madio. Tena tsy misy fitaka Jesosy no hitoeran'izany atao anatinay. Ahatonga an'izany hitombo, ahatonga an'izany hamaka, ary ahatonga anay Jesosy tena olona hisisika mandrakariva ao amin'ny fitiavana anao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy hidirantsika ao anatin'ny ten'Andriamanitra. Alléluia. Dao mbola no hivavakantsika ametraka ny fotsika vaovao maraina indray angetaheta mandrakariva n'Andriamanitra. Mety hoe tsy mora ny zavatra trehany fa ataovy Andriamanitra no etaetanao. Ataovy misy fahavononana ao anaty. Tsy noho ny amin'ny hoe misy zavatra terenao sy andrasanao sy tianao hiova faingana fa ataovy misy etaetany anaty tena hiombona amin'Andriamanitra. Hifankahita amin'Andriamanitra avy ao anaty. Mba hisy zavatra amboarina any anaty. Ary raha ho avy ny fotoana ilamina le entinao eto dia mbola ao anatinao le etaeta an'Andriamanitra. Tsangano ny tananao ary dia anokatra fo hatransika hivavaka. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'anaran'i Jesosy entina eto anatrehanao ny fonay. Tsy ho voafitaka amina valimbavaka andrasanay mitranga fa ho fo tena hiombona aminao sy fikitra aminao angetaetanao amin'ny andro mpiainanay. Tsarovo izay amin'ity marain'ity satria efa hifantoka. Hitandrina hiambina ny hainao manjery, ny saina, ny maso, ny sofina, ny vava. Ary mba ho feno anao avokoa ny momba ny ray amanontolo.
Vangindreo zay nataon'izao sekoly maraina izao. Zavela hiala maina zay mba tsy ho tahaka an'izay nidirana eto no hialana eto rehefa avy eo. Aoka izy fanasitrana ny anatinay. Aoka izy sitraka fanambinany toetra za rehetra tonga eto. Inonay fa rehefa mety ny toe-panahinay dia miara-miasa mahasoa ary miara-mandeha any amin'ny fahatsarana mifanaraka amin'izay. Mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra tokoa ny tsirairay avy izay tonga eto androany maraina tahaka ny hanambinanao ny fiainam-panahiny. Ny anaran'i Jesosy amen. Sy teka mba fitsara ho an'i Jesosy dia manasa antsika tsirairay avy azo toerana tain'Andriamanitra indrindra anatin'izao maraina izao mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatin'izao sekoly maraina, sekoly atongavantsika eto amin'ny mampianatra antsika. Marina izy teny teto nambaram-panompon'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mitady mpianatra fa tsy mitady mpikambana, membre. Anisan'ny fanehoana fa mpianatra ianao dia tonga mamonjy fianarana. Mahafinaritra be. Mampimebe zany hoe mpianatra nefa tsy hita mihitsy any amin'ny sekoly. Azonareo ngamba tiako tenenina. Mbola ho lava ny reto tia mampianatra antsika ity. Tapitra ny zavatra rehetra vao tapitra mampianatra anao. Ary tsy hoe module enjehana ilay izy ka rehefa vita dia tsy mila mianatra intsony. Fa izy Jesosy makanesa ty amiko nareo izy izay miasa fatratra sy mavesatretana izany no menareo fitsarana. Fa maivana ozy izy nietako sy mora ny ziokako mianara amiko ozy izy. Fantanina mipetraka dia oviana renao tsy hianatra intsony. Mianatra foana. Mianatra hatrany. Ndao manokantsika dia mbola iroso ao anatin'izay hoe fifankazarana amin'Andriamanitra, fanakekezana an'Andriamanitra ny anatin'ny fo. Satria rehefa mety ny toe-panahy dia mety ny zavatra rehetra. Rehefa mety ny toe-panahy dia mety ny zavatra rehetra. Tsy misy antony ny zavatra rehetra raha bangany ny toe-panahy. Mamaky an'Andriamanitra androany maraina azy hoe dia hanambona anao amin'ny toe-panahy. Matetika nefa mahatery ny olona dia misy zavatra tsy ampy, misy zavatra lany, misy zavatra tsy mandeha eo amin'ny fiainany dia iny ilay zavatra rehetra ilany ny tanan'Andriamanitra. Androany mampatsiaro fa tsy hoe tsy misy ilay izy, misy ilay izy. Fa tsy any no tian'Andriamanitra ametrahanao ny fonao. Ny fonao no mampon'Andriamanitra hoe lasa iza ny fonao. Fa raha lasa any amin'ilay zavatra ny fonao fa tsy lasa any aminy dia tsy mahasoa anao tsy eto ambony tany any fa hatrany amin'ny mandrakizay izay fahadisoany ny fifantohan'ny fonao izay. Androany lohahevitra nampitondraina lohateny hoe Jesosy manampy anao ho maivana mba hiakatra. Mahatonga anao hiakatra dia satria misy modely napetrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ary io modely io dia izay niainan'i Jesosy dia tarafina ary hita soritra eo amin'izay niainanao. Mety hoe niaritra Jesosy dia izay mahatonga antsika tsy tokony hokivina ho ketraka. Tena misy fiaretana eto ambony tany. Satria isika dia notezaina tsy mahazo manao izay tiantsika. Ary ny zavatra nitranga tao amin'ny zaridainan'ny Edena rehefa nivotsorana hanao izay tiany Adama sy Eva dia hitantsika ny zavatra nitranga. Fa tsy nahay nisafidy izy, tsy nahay nitandrina ny hainao manjery izy, tsy nahay niambina ny sofiny dia ny fitahamenarana tamin'ny zavatra efa nananany. Izay no mahatonga antsika mijery ny zavatra niainan'i Jesosy. Fa raha niaritra Jesosy dia hiaritra isika. Fa raha nivoaka tamin'ny voninahitra Jesosy tamin'ny fitsanganan'ny tenany tamin'ny maty dia hivoaka mpandresy koa ianao. Ary tsy mijanona eo amin'ny fandresena mety hoe hita maso satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fa misy koa ny ascension. Raha misy ny ascension nampiakarana an' Jesosy hita maso dia tiako ianao hiomana fa tsy maintsy hisy koa ny ascension ampiakarana anao. Ny fisian'ny ascension dia midika fa tsy ho eto mandrakizay ianao. Ny fampatsiahivana an'izany fahamarinana izany dia tonga antsika tsy avesatra amin'ny zavatra ny tany mahatery ny olona mety tsy mahalala an'Andriamanitra. Ny olona mahalala an'Andriamanitra mifovo maraina dia ento koa mitady vary, laoka, zavatra be dia be. Tsika ny eto ambony tany atao hoe miaina sy mivelona ohatry ny rehetra. Mahasamihafa azy fotsiny dia ny toe-ponao miatrika tsy mitovy amin'ny toe-pon'ny olona tsy manana an'Andriamanitra. Ny fananan'Andriamanitra dia ny fonao tsy mavesatra satria miankina amin'Andriamanitra ianao mba hatateraka ny zavatra rehetra.
ny zavatra rehetra tiana ho tanteraka nefa dia ankinin'Andriamanitra amin'ny toe-panahy hitany eo amin'ny fiainanao. Rehefa mety zany ny fonao me manahaka ny fon'Andriamanitra dia me mitsotra ny tanan'Andriamanitra manohana ny tananao. Raha misy zany ny ascension dia ianao io koa tsy maintsy miatrika ascension. Ka raha tsy maintsy isy ny ascension, olona mavesatra tsy afaka ny hoentin'ny rahona, fa tsy maintsy olona maivana. Andro amin'ny maraina zany sekoly mpanamaivanana. Alleloia. Ho amaivanina ianao. Tsy sakako pasteur fa zany etrany efa maivan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina efa maivanina. Alleloia. Mbola toy izy zany andro amin'ny maraina, maika mbola ho amaivanina mihoatra noho zany ianao. Afahanao miatrika ascension. Mahafinaritra zany rehefa misy manamaivana anao zany dia zao ny ao an-tsainao tena ho zakan'ny rahona ihany azy zany. Zao rehefa fo tsara ny ainona ny zavatra rehetra, rehefa fo tsara no dominina amin'ilay ainao manjery, dia misy zavatra be dia be ao mampitsiky. Taloha zany manamaivana zany tena tsaka karaha tsy izy ianao nanamaivana. Fa androany zao ohatra mia misokatra hoe zara aza maivanina ianao mba ho maivana ho zakan'ny rahona. Eto tsika tsy miresaka hoe paster izao ny angezana ve ho maivana ve? Tsy ara-nofo le izy, fa ara-panahy le izy. Misy zavatra iainantsika mampavesatra atsika, ary misy zavatra mila hovaintsika amaivana atsika. Jesosy zao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:7 dia zao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy. Raha mbola nijery izy ireo dia nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Zany rahona zany dia zavatra faran'izay maivana. Maneho sara eto zany ny tenin'Andriamanitra tahaka izay nampiainana an'i Jesosy fa tsy maintsy isy io fampakarana io. Tena kaikanao tsy maintsy isy io fampiakarana anao io dia misy koa ny fampakarana anao koa le fampiakarana ascension, le fampakarana fiaviam-papakatra amin'ny tompom-bady an'i Jesosy sy amin'ny fofom-bady ny fiangonana. Eto Jesosy dia naneho fanoharana faran'izay tsara fa maivana zakan'ny rahona ny tompoka rehefa vita izay nasain'Andriamanitra nataony niatrika résurrection azy ary niseho ny voninahitr'Andriamanitra ary nampidirina tamin'ny voninahitra Jesosy dia nampakarina. Ny atonga antsika ho maivana dia voalohany mianatra tsy ho mora maratra. Ny ratra dia vesatra, vesatra tsy mampiakatra. Eto-tsika zany tsy miresaka hoe iza le mandratra, fa eto-tsika miresaka hoe hoento anatrehan'ny tompo faingana le ratra fa ianao ny mila maivana tsy ho vesaran'le ratra, satria tsy eto ambonin'ny tany no hiandrandranao ny rehetra fa any amin'ny mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Mety miandrandra ianao hoe miandry an'ilay olona hifona mihitsy aza miandry an'ilay olona hifona fa miandrasan'i Jesosy ho avy. Mety hiteny koa ianao hoe tia ny tena andrasako paster ho avy ny fotoana anatona amin'ny paster sandratra izay olona izay dia hiteny mihitsy ny hoe za zany taloha nandratra ny anina izay tonga eto dia novanginy Jesosy tamin'ny alina dia natahatsa be mihitsy dia tonga eto zany. Tsy voatery iseho amin'izay olona izay Jesosy fa ataovy ampy izy afaka iseho aminao raha madio ny fonao. Androany azahoany zany mifantoha mba hanana fo ianao tsy maratra ary tsy mora maratra. Zakaria 3:9 amin'ny anaran'ny Tompo dia isy ianao aminy hoe ka ino ny tony ratra amin'ny tananao tony dia ho valiany hoe naratra tao an-tranon'ny sakaizako ireny. Mahafinaritra amin'ny Baiboly. Ny ratra tena mandratra dia tsy ny ratra lavitra, ny ratra akaiky, ny ratra ny sakaiza mihitsy aloha izy ny bokin'ny Zakaria. Fa androany te hilaza aminao ary te hampanantenanao fa naratra lavitra, naratra akaiky dia vitan'i Jesosy ny manasitrana zany. Any pastera le izy sitrana eo ihany fa le izy le olona ho valiany tompo mihitsy mbola marary ianao zany. Aza misaina an'izay hamaliany tompo anazy ihany. Misaina azy hamaliany tompo anao rehefa sitrana ianao. Ny ratra tena marary
teza avy amin'ny sakaiza akaiky anao. Eo mihitsy no mila miverina amin'ny fiombonana antsika satria raha vao tsy tava-verina amin'ny fiombonana antsika dia tsy sitrana. Ary raha vao tsy sitrana dia mavesatra. Ary raha vao mavesatra dia tsy miakatra. Eto zany tsy milaza ntsony hoe tsy mahazo valim-bavaka, tsy mahita ny fatateran'ny tenin'Andriamanitra, diso anjara voatendry eto ambony tany dolo zany. Tsy miakatra to dia mazava angamba zay. Tsy miakatra. Te hiakatra ve ianao? Amboaro ny fo. Ny foko ndray ve pasera mila amboarina ve za efa maratra ve? Ie. Ka ilay olona mandratra tsy eto akoriko. Tsy henonao akory ary zany. Ianao zao ny tonga eto ny tarihan'ny fanamasina, ianao zany no mandray fanasitranana. Eto ilay olona natratra pastera, famela zanareo rehefa mirava amin'ny fotoana rehefa avy eo. Zay zaniko. Jesosy tsy hoe hiaro anao amina tranga tsy handratra anao. Fa Jesosy ampahery sy hanamafy anao tsy ho mora maratra sady ho vetivety dia sitrana. Maro amin'ny olona no mangataka hoe tompo esory amiko ny tranga tsy handratra. Na ihany koa hoe aza vely hifanena amina olona mandratra. Ny zavatra ataon'Andriamanitra nefa ampahereziny avy ao anaty ianao tsy ho mora maratra. Ary raha sendra voaratra ary ianao tonga eto androany maraina dia ho mora sitrana. Miara-miasa amina toepanahy anankiray atao hoe fahatsoram-po. Mora sitrana, mora manadino. Zay mahatonga anao androany maraina omena anarana hoe raha mora sitrana. Ary omena fanampina anankiray ihany koa hoe raha mora manadino. Alleluia. Mbola piko anankiray ihany koa hoe raha tsy mora maratra. Luka toko 10:7 aminaran'i Jesosy dia nanantona izy ka nifehezy ny feriny sady nasiany diloilo sy divay. Ny diloilo amin'ny tantaran'ny Samaritana tsara fanahy io dia mampihena fivitosana. Fa ilay divay karazana fisina alkôla manadio ny fery. Za mahita fa androany sady mihena ny fivitosana no sitrana ny fery. Ny anaran'i Jesosy zany hoe na ny ety ivelany ilay fivitosana io zany tsy mivontsony ny oronao. Alleluia. Dia ilay any anaty tsisy mahita koa sitrana. Efesana toko 4:4 ka hatramin'ny 7:20 zao voalaza Paoly apôstôly fanomen'Andriamanitra ny fiadiana ho fiarovan-tena. Anaran'i Jesosy mifaharary arisiki ny fahamarinana ny valahanareo. Amin'izay tsy voakasika ny valahanao. Mitafiny rariny ho fiarovan-tratra mba tsy ho voakasika ny tratranao. Kiraroy ny fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo mba tsy haratra ny tongotrao. Fanampin'izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampingy izay azahoanareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raisy ny famonjena ho fiarovan-doha mba tsy ho voakasika ny lohanao. Ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandraikariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Alleluia. Misy zavatra be dia be voalaza eto, mety hoe tsy tonga dia tsy hoe handalina an'izy ireo fa te hilaza aminao hoe men'Andriamanitra ny vokatry ny fanahy sy ny toe-panahy hiarovanao tena tsy haratra. Raisy ny Galatiana toko 5:22-23 vokatry ny fanahy anankisivy sy ny toe-panahy rehetra izay men'Andriamanitra mba hiarovanao ny tenanao tsy ho mora maratra manoloana ny zavatra mifamafao be dia be. Men'Andriamanitra koa ny teniny ahatonga anao anana finoana sy anana sabatry ny fanahy. Dia men'Andriamanitra koa ny vavaka mba hahafahanao miaro tena tsy ho mora maratra. Tena kaikinao afaka mampiasa toetra ianao hoe afaka mivelona ao amin'ny teny ianao hoe afaka miaina vavaka ianao hoe dia miaro ny tenanao ianao hoe tsy mora maratra. Amen. Anisan'ny zavatra ngeza-be ao anatin'io teny io dia 9:40 averiko vakiana anaran'i Jesosy anampy anao anana an'ilay sain'i Jesosy tsy ho mora maratra. Tsangana tanan'izay te haheno hoe ohatry ny ahoana ilay izy satria
tsisy toerana eto ambony tany azonao andosirana ka tsy hisy zanatsypika ezaky ny andratra amin'ny fonao anakivinanao tsy androso na mitatra amin'ny farany ny fanekena tsara izay nataonao andohanao miaraka amin'Andriamanitra. Ny tanjon'le ratrany ireo marikeo ny tanjon'le ratrany ampialanao amin'i Jesosy, ampialanao amin'ny fivoriana, ampialanao amin'le fikambanana, dia hitady fikambanana tsisy mpandratra. Hitady ko ianao ka hitady dia tsy ahita. Fa Andriamanitra nampananteny raha hitady ianareo dia ahita. Raha Andriamanitra tadiavinao dia ahita ianao. Fa raha toeram-panompoana tsy misy mpandratra dia mety ho sahirana ianao satria tsy misy izany. Ny antony, Andriamanitra te hanangana anao ho zanaka tsy mora maratra. Fa tsy hoe zanaka mitady toerana tsy misy mpandratra. Ny fiarahanao amin'i Jesosy dia tonga anao tsy ahita ny zavatra mitranga sy miseho ho toy ny hoe miatakehanao foana. Izany koa izany mbola mila sitranina. Ohatran'ny hoe za mihitsy izany ananina, ohatran'ny zareriny tsy atao an'izao, aza mahita an'izany. Zareriny tsy arabaina dia miarabako. Sikely izy. Ohatran'ny hoe tsy haiko hoe miandry inona tsika nefa zavatra azo iainana ilay izy. Pasteur tena zay ne mba tsy mba hatsonareo amin'ny telefony andefasiko krediko. Tsotrane izany azareo ve izany za tsy mitena hoe raha tsy mandefa kredi no tsy antso, misy fotoana hoe tsisy kredi iny dia eo no miditra tsehatra mena rano. Hitanao pastera zao miantso any anina avy anao tsy atsony mihitsy, nefa tsy izay le izy fa tsisy kredi fotsiny. Amboary ny saina, amboary ny fo. Averiko vakina ilay 9:40 dia inongo fa misy olona andro amaraina anavao saina. Mianaran'i Jesosy Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampingy izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ilay zanatsipika mandratraka izany tsy avy amin'ilay olona kay fa avy amin'ilay ratsy. Izay zao dia hanampy ianao be mihitsy. Satria raha vao tavela ianao mijery olona ho toy ny loharanony ratranao dia ho sahirana ianao miatrika n'iny olona iny, ho sahirana ianao miatrika ny hoavinao satria lasa mibanao am-ponao hoe ty olona ty na lehilahy na vehivavy na rangahy na ramatoa io mihitsy ny nandratra. Eto nefa Paoly miteny tsy olona le izy fa zanatsipika alefa n'le ratsy. Teny akaikinao mety olona ny hitanao hoe fa le ratsy ao ambadika ao hoe. Zay mahatonga antsika tsy tokony hanangana olona ho fahavalontsika. Mijere lavitra ary mahita ara-panahy, fa tsy le olona kay no mandratra anao, fa zanatsipika le izy alefa n'le ratsy animbana ny fonao. Petera 2:4-4 dia izao voalaza ny teny hoe ny diakapaka tamin'i Jesosy no nahasitranana anareo. Raha vao mora maratra ianao dia mavesatra. Raha vao mavesatra ianao dia tsy miatrika ny ascension anao. Eto tsy miresaka ascension hoe mahazo promotion hoe lasa any amin'ny toerana avo hoe fa ilay any amin'ilay ascension any amin'ny fifaran'ny fiaina eto ambony tany mihitsy. Ascension anao ho any amin'ny ray. Mihaino tsara tsika dia Jesosy niaritra kapoka saratra ahatonga anao ho sitrany ary ahatonga anao tsy ho mora maratra. Jesosy tsy hoe naratra fa Jesosy niaritra ratra tamin'ny diakapoka. Ary noho izay diakapoka sy ratra izay dia tokony ho sitrany tsika reto. Ary teteny aminao fa ny ratram-po ny ratra ny lasa ihany koa dia isan'izay azon'i Jesosy sitranina. Hoeto natrehan'Andriamanitra ilay izy dia resao amin'ny tompo ilay izy dia avelao izy hanasitrana ary maneke ihany koa ho sitran'Andriamanitra ao anatin'izay. Tepoka voalohany androany io dia ny hoe
tsy mora maratra avereno tsy mora maratra tsony aho hoe avereno mora sitrana hoe amin'ny anaran' Jesosy. Io tsy misy idirany hoe lehilahy dia tsy mora maratra hoe olona ngeza be rehefa ny amin'ile tsy zakanao io dia tsy zaka miaino angamantsika na izy olona io na mety hoe na olona faran'izay mety hoe manana ny andraikitra faratapy misy foana io zavatra io eo ny ilahantsika an' Jesosy, ilahantsika fiverenana ao am' Jesosy sy fifantohana am' Jesosy. Ao anatin'ilay hoe tsy mora maratra dia zao voalazany Jaona 1:9-10 eto Jesosy manazava sy manampy antsika. Le voalohany teo zany voalantsika sady izy teo le zanatsipika mirehatra mandratra tsy le olona no mandefa azy fa izy Paoly apôstôly alefa n'le ratsy. Dikan'izay tsy olona zany fa le ratsy. Ary le ratsy rehefa matahotra ny anaran'i Jesosy. Le olona zany tsy tokony mampalahelo anao. Raha eto zany ianao andro amaraina olona foana ny hitanao. Raha izy zany teny zany. Manaiky eo ahafahan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy olona le izy fa misy ratsy ao ambadika ao mampiasa an'le olona. Naran'i Jesosy vakiko le Jaona 1:9-10 Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy ka tsy misy mazava ao aminy. Eto Jesosy mampianatra fa raha vao mandeha amin'ny maizina ianao dia tafotoana dia mora maratra. Fa raha mandeha amin'ny mazava ianao dia mazava amin'ny masonao ny zavatra rehetra ohatran'ilay nitenentsika teo dia sady tsy mora tafotoana ianao ny tsy mora maratra. Jaona 1:7 amin'anaran'i Jesosy. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rahan'i Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny olona mandeha amin'ny mazava ny manana communion. Ty communion resantsika ity zany kay misy zavatra ao ambadika ao. Fa matoa ianao miverina miombona amin'Andriamanitra dia manaiky ianao andeha ao amin'ny mazava ohatran'i Jesosy mpandeha ao amin'ny mazava. Ny olona mandeha amin'ny mazava mahita ny vato manafotoana dia tsy manaiky ho tafotohan'le vato satria efa hita meloa fa io le vato fa manafotoana. Ny olona mandeha amin'ny mazava dia voalaza ihany koa fa mandeha amin'ny fitiavana ary ny olona mandeha amin'ny maizina dia mandeha amin'ny fankahalana. Anisan'ny vahaolana ngeza be tsy maintsy raisinao amin'ity maraina ity miverenao amin'ny fitiavan'Andriamanitra mba hahatonga anao tsy hankahala na iza na iza. Jaona 1:12 fa izay mankahala ny rahalany dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria maizina no efa nahajamba ny masony. Raha vao misy fankahalana zany ao anatinao dia mora tafotoana ianao. Raha vao misy fitiavana ao anatinao dia tsy mora tafotoana ianao. Tandremo maso eo amin'izay le maso resantsika teo. Tandremo maso mora mahita kilema. Zay le tenenin'ny pasteur sandratra teo. Fa tsy izay le maso no arian'Andriamanitra araka ny endriny. Maso mahita zavatra tsara, mahita fahatsaran-toetra ao anatina olona izay tsy misy antenaina izaniza intsony. Fa ianao manana an' Jesosy mahita zavatra hafa ianao. Mahita lafy tsaran'olona ianao ary mahita lafy tsaran-javatra ianao. Izay dia teraka avy amin'ny vokatry ny fanahy atao hoe fitiavana na ihany koa hoe agape. Ny fitiavana tsy hoe tia satria tiako tia olona ity satria mahafinaritra ny zavatra ataony. Tiako tia olona ity satria mitovy tady dokanga izay. Tiako tia olona ity satria izay teneniko dia arahany. Tiako tia olona ity satria miombon-kevitra amiko izy rehefa mba miresaka zavatra. Tsy agape zany fitiavana zany mbola ranofo. Fa ny tena agape tiako tia olona ity na manohatra azy. Tiako tia olona ity na ohatrany tsy miova aza. Tiako tia olona ity na ohatrany tsy tia ary izy. Satria izay fitiavan'Andriamanitra izay fitiavana tsy miankina amin'ilay olona fa fitiavana teraka avy amin'ny fisokafany ao anatinao fa ianao mihitsy aloha ny tena tia n'Andriamanitra.
dia rehefa manaiky ianao hiainan'izay fitiavan'Andriamanitra izay dia manomboka maivamaivana amin'izay ianao satria tsy mitaky fitiavan'olona amin'izay ianao afaka amin'ity problema mpitiavana eto ambony tany ity ianao afaka amin'ny hoe tsy isy piti afaka amin'ny hoe ianona ny tiany kokoa no za ato an'ity tokantrano ity zao tsy zakako re zazo ireo mihitsy ny tianao mihoatra no za aretina mila sitranina daholo zany dia ho na paster raha tena izay ilay izy dia tsy raisina ohatran'izay ilay izy satria mampiasa finoana ianao mba tsy ho izay ilay izy ianao mihitsy to dia manery avy amin'ny toetra tsara an'Andriamanitra ao anatinao tsy ahita fa tsy ny zavatra tsara apetraka Andriamanitra ao am-ponao raha vao tsy averinao milonina izay dia tsy sitran'izay miara-miasa aminao Andriamanitra mba hamerina milonina ny zavatra tokony hiverina milonina ao atokantranonao raha vao maratra ianao dia tsy afaka miara-miasa aminao Andriamanitra lasa mitady fositrana anasitrana ny maratra dikan'izay raha ianao tonga eto zany le maratra tsy afaka miara-miasa aminao Andriamanitra tenenino akaikinao raha vao ianao zany maratra hoe dia tsy afaka miara-miasa aminao Andriamanitra hoe dia anontany izy dia iza zany ny raha-miasa ao amin'ny tranonareo hoe dia za misy tsy za aloha e mazava raha vao tsy omentsika le fo maivana sy votsotra dia tsy afaka manao ny asa ny Andriamanitra raha samy maratra zany ao dia tsy maintsy miantso pastera tsy maratra hivavaka ho an'ilay tokantrano maratra fa ny tena idealy olona anankiray avy ao amin'ilay tokantrano mihitsy aloha ny tokony ho sitrana mba hiara-iasa amin'Andriamanitra anasitranana ny be sy ny maro ny atongavako eto aloha za le maratra mila sitranana fa tsy za ndray no andehanana karatsinina koa ka velako izy mba haratra any zany zao mbola aretina symptôme hafa koa zao zany ny eo zany ity mbola mila sitranana ny anankiray rehefa mbola manangasanga mbola misy aretina fa mbola mila afahana koa mila sokatra ny fotsika mba ho afaka tsara Jakoba 4:5 mbola anatin'ilay tsy mora maratra tena akaikinao tsy mora maratra hoe fa mora sitrana hoe Jakoba 4:5 minaran'i Jesosy fa tafitohana amin'ny zavatra maro isika rehetra fa raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny dia izy ny lehilahy tanteraka lehilahy resany fa tsy hoe mitentsika ka izay mahatonga na vehivavy tsy zakako mihitsy nareo lehilahy mahazaka an'izany ny tiantenena olona aoka ny vehivavy izay manatrika eto tsy hanala ny tena no anatin'ity teny ity raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny jereo amin'izay raha misy olona hitanareo amin'izay fanombohan'ilay fehezanteny raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny dia izy ny olona tanteraka ka mahafeny tena ny rehetra koa avy ao amin'ny fiombonana ny mianatra mamoaka vokatry ny fanahy anankiray hafa indray atao hoe fahononam-po hitantsika anatin'ireo zao vokatry ny fanahy fahatsarana fanaovan-tsoa tsara toetra ny olona tsara toetra zany tsy tokony mora tafitohana satria mahita zavatra tsara foana amin'ny masony le fitiavana teo indray koa rehefa amin'ny fitiavana no andraisanao ny zavatra rehetra dia mety ny zavatra rehetra fa raha vao tsy misy fitiavana na zavatra tsara dia tsy voaray rehefa miatrika fiainam-pirenena zao dia rehefa sorena sy mankahala-mpitondra ny olona anankiray dia tsy mahita ny tsara vita ny olona intsony na tsara aza dia ny olona resantsika eto tsy any amin'ilay mpitondra fa ny amin'ilay fonao lasa tsy mahita zavatra tsara ary sanatria avin'izany eo anatrehan'Andriamanitra lasa latsaka anatina fakapanahy manaratsy zavatra tsara na inky hoe manameloka olona marina eny tokoa ka ty tena fantatro ty tena nataony zareo mihitsy le nataony anazy ny tompo fa tandremo sao dia tafajabaka ianao anendrikendrika amin'ny zavatra tsy nataony satria ataontsika tambaray fotsiny izy rehefa sorentsika notre reine mbo tsy nahazo moyenina ny zanakao tatatata be nefa premier trimestre izy nanao effort deuxième trimestre izy niezaka be ny résultat tamin'ity taona ity tsara lavitra tamin'ny heritaona
tsararan'izany ray aman-dreny miandry mihitsy hoe tsisy ankizy hoe tenenako anao an'izany tsararan'izany tsararan'izany aloha tenenako anao sao dia mietrehatra ny ao any an-danitra amin'izany adin'ny tompo amin'izany tsika raha vao tsy mitandrina ao anatin'izany fihetsika izany hoe andray ty toetra anao zareo nataon'le zaza dia noty ray dia lalalala noty anankiray zany lalalala nefa noty misy doremi fa sola mba tokony ataonao zavatra mahafinaritra zany le izy te ohatra zany koa misy taonao tokantrano zavatra kely anankiray tsy vita anadinoana ny zavatra be dia be mba vita ny olona eo tandremo masonao tandremo masonao raha mpivady ohatra zay za tsy alainao tsony rehefa le mirava mety indray mandeha zao ntsinakanao 30 taona ny vady nareo na alainy foana izany zao adinao anankiray kely anankiray mba sendra reraka izy na tsy haiko mba sendra dinona mba tsy haiko hoe naniny ino ny lalalalanao hitazomanao azy fa le 20 taona nandehanana teo tsy mba akasitrahano anazy akory joro teo misolo tena nireny vady rehefa tsararany zany mahaiza misaotra mahaiza mankasitra mahaiza manokatra ny masonao mifanaraka amin'le toetra tsara eto tsy miresaka psikolojia hoe amboary ny masonao fa miombona amin'i Jesosy mba hanananao ny fon'Andriamanitra aza mora manadinitsika rehefa misy zavatra mandratra fa rehefa misy sosy fahatsarana kosa tsy tokony mora manadino ianao tsy ato zany fa tsy maintsy resaka hoe tampitenen'Andriamanitra misy olona eto tian'Andriamanitra ho afaka miala eto ohatr'izany koa mety hoe misy olona miasa eo amin'ny fiainantsika mpiasa eo amin'ny fiainantsika ao anaty orinasantsika na ao an-trano manao fahadisoana ndray mandeha le olona dia ino ny lalalanao adinao fa io olona io niala tany amin'ny tokantranony ihany manao sakrifisy manampy anao mba mirassuraka izy zany ataontsika hoe 1% ny erreur ny 99% tsy rarahinao eto misolo tena andreny olona reny koa miteny fa tsy rarana zany tompoko amboaritsika zany asanao ny tananao ohatra ka manaiky an'izany aloha ianao hoe avy reny hoe amboaritsika zany hoe ka avy reny amboaritsika zany pastera hoe mba zavatra anankiray tsy atao pasteranao anao ino ny lalalalanao be nefa atao an'izany pasteranao fifandraisana amin'ny olona zany resako zany tandremo fifandraisanao amin'i Jesosy so dia valim-bavaka anankiray no ilalalalanao azy nefa ny zavatra nataony sy nefa ny sauveny ianao sy efa ny nananganany ianao zay ny ilana an'le mandeha mitokana rehefa mandeha mitokana amin'ny hevitra mangingina ianao dia apatsy mifanamasina hoe tamin'ny 2015 saiko maty ianao dia mifonjeko tamin'ny 2022 nisy nanapozina ny sakafonao fa mifonjeko ianao tamin'ny ohatra izao ty ranomasina ty saika latsaka fa sauveko le situation dia tsy latsaka ranomasina ilaina ny fahafahanao miverina ao amin'izay mba efa nataon'Andriamanitra fa tsy fatra-pikatsaka sy fatra-pitaky indray zay manaraka mbola tsy hitany masonao tsy mety ny olona tsy mba tafitohana amin'ny teny dia izy ny olona tanteraka ka mahafeny tenany anankitelo resako teo vokatry ny fanahy fahatsara-toetra dia le faharoa vokatry ny fanahy agape fitiavana ty fahatelo ty vokatry ny fanahy fahononam-po na fifehezan-tena fifehezam-po self control maîtrise de soi fehezo ny tenanao tsy ho tafitohana tena kaikanao azo fehezina ke ty resaka ty hoeko ny fatafitohinana zany tsy ohatra ny toetrandro ny toetrandro tsy azonao fehezina hoe manonona amin'ny anaran'i Jesosy afa tsy avy ny orana kotrokorana tamiko satria anaporofo Andriamanitra fa tsy any aminao ny komandy alleloia fa raha hiteny ianao hoe za kosa rangaha tsy tafitohana dia miarabanao fa tena tsy ho tafitohana tokoa ianao satria any aminao tokoa ny commandeny tenanao lasa afaka miaina fahatanterahana mibanjina ny fahatanterahany Jesosy sika tsy miandry ny fahatanterahany manodidina eo mbola problema anankiray koa anisa manafotoana dia le hoe efa zao foana ve dia zao foana ve ny atao tokantrano ato e mila manam-paharetana ianao ny amin'ireo olona ireo tahaka ny nananan'Andriamanitra faharetana ny aminao ary ny fahasambaranao tsy ao amin'ny fiovan'ny olona fa ao amin'ny fanananao an' Jesosy tsy ao amin'ny fiovanao akory
aza petraka ao amin'ny fiovanao ny fahasambaranao fa petrao amin'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ianao zany efa sambatra manana an' Jesosy fa mihamandroso any amin'ny fiovana sy any amin'ny fataterahana. Rehefa mibanjina amin'ny fatateran'Andriamanitra ianao dia misy zavatra miova ny anatinao, tsy mitaky fataterahana manodidina ianao. Ary ianao no mandroso fataterahana eo anatren'Andriamanitra. Lasa manam-paharetana ianao mandra-pahatanteraka ny olona manodidina anao. Karaha tsisy ataoko iandra izany. Tsisy dikan'izay ho ataonao raha tsy maharitra ianao ny amin'ny tsy fahatanterahan'ny olona manodidina anao. Faharoa, raha toka ny anatritsika momba ny hoe tsy mora maratra, dia ny faharoa tsy mora sorena. Mifandray mora eo zany, tsy mora sorena. Jesosy ihany tena niatrika zavatra maro be dia be mahasorena, tiako fantatrao zany. Tsy hoe tsy nisy mihitsy ny tranga mandreraka teo amin'ny fiainam-panompoan'i Jesosy, tena be dia be. Ohatra, ny fomba fihetsiky ny jiosy, ny réaction ny jiosy, ny réaction ny fariseo izay nanohatra azy. Misy zavatra be dia be, misy zavatra tsirariny be dia be nataony jiosy. Fa Jesosy tsy nety sorena satria amonjy an'ireo mihitsiny ilay nidinany. Zay zao dia efa misy zavatra anankiray lesona. Raha vao misaina famonjena an'ilay olona ianao dia miova ny fahasorenanao ho tonga foa, honena sy malahelo an'ilay olona. Namandrika azy any ireo jiosy ireo, namandrika azy amin'ny fariseo, nanakana azy tamin'ny asa fanompoana. Zavatra mahafinaritra ianarantsika, honenan'ireo jiosy ireo Jesosy, honenan'ny fariseo Jesosy, honenan'ny mpisorony Jesosy, honenan'ny mpianany Jesosy, dia nivonjeny daholo ireo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faha 1 anaran'i Jesosy. Ary zay nandray tsara ny tenin'ny Petera tamin'ny Pentekosta dia natao batisa. Ary tokony 3,000 ny olona nanampoisany tamin'izany andro izany. Zareo ne rehefa mety le fo dia mety le famonjena. Asan'ny apôstôly toko faha 1 andiny faha 7 dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary maro be koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Avereno, tsy mahazo mora sorena hoe fa mora honena. Matthieu toko 7:10 andiny 7:10 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka dia honena azy ka nasitrana ny marariny. Mampahazo aina an'Andriamanitra nasitrana fiainan'olona ny vokatry ny fanahy, fanaovan-tsoa, tsara fanahy, tsara toetra sy ny fanomezam-pahasoavana atao hoe fanasitranana. Zay mahatonga ny asan'ny apôstôly toko 10 andiny 9:30 manambara hoe Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery, nandehandeha nanao soa, toetra aloha, tena avereno, toetra aloha. Zay vao nanasitrany. Miara-miasa ny vokatry ny fanahy sy ny fanomezan'ny fanahy. Tsy tokony hiasa rery ny fanomezam-pahasoavana. Hoe mirakla, fanasitranana, finoana, fahendrena, fahalalana, faminaniana, teny tsy fantatra, fandikana teny tsy fantatra sy famantarana fanahy samihafa. Tsy tokony miasa rery reny fanomezany reny, fa tokony miara-miasa amin'ny toetra. Dia eto fantaro, le teboka voalohany tsy mora maratra ianao ary mora sitrana ianao. Le faharoa ty mahafinaritra be, tsy mora sorena ianao fa mora honena ianao, dia afaka nampiasain'Andriamanitra indray anasitrana ny hafa. Asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Betsaka amin'ireny olona mandreraka be amin'ny fiainanao ireny mila fanasitranana. Mba amboary mo ny fononao hoe amboary mo ny fononao fa zany ny fahamarinana. Aleo izy aratrany mba ho tsapany mihitsy ny ohatr'izany koa nanjoa. Efa tsapa, terekekinao efa tsapany zany hoe. Efa reny vazanainy mihitsy zany hoe. Fa mba sitrana amin'izay izy amin'ity taony ity hoe. Mbola tsy reny vazanainy efa tenena efa reny. Efa eniny rea. Mila sitrana amin'izay izy. Alleluia. Ny fanasitrana dia tsy maintsy alohavany fo honena. Matthieu toko 7:20 aminaran'i Jesosy. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Eto ihany koa ny famoizana trosa, ny famafana trosa sy ny famelan-keloka, ny famafana fahadisoana dia mandalo amin'ity fahatsapahany ty ihany koa honena. Ianao zany raha vao tsy honena tsy afaka mela heloka mihitsy.
nefa raha vao hiakatra amin'ny ascension anao ianao ny fiafaran'ny fiainanao, raha vao misy eloka tsy navelanao any amin'ny hafa dia mavesatra tsy miakatra aka tsy rary le nataony na tsy rary le ary nataony tsy rary le tsy famelan-kely koa satria efa navelany Jesosy ianao. Arao inoy le nataon'le olona aminao tsy rariny fa ianao tsy mamela koa lasa tsy rariny koa. Dia Andriamanitra ireglen'le tsy rariny ataon'le olona any amin'le olona. Tena kaikanao any amin'le olona any hoe dia tena izy ny fizy efa mibebaka le olona hoe dia tsika isainany hoe raha mibebaka le olona avelan Jesosy hoe dia ahoana ianao. Trangano tanan'izay zay sitrana androany maraina tsy maintsy mamela heloko tsika. Ny famelan-keloka tsy maintsy hialohavany hoe onena. Ianao zany raha vao tsy onena amin'ny vadinao dia tsy afaka mela azy. Ianao raha vao tsy onena amin'ny zanakao tsy afaka mela azy. Raha vao tsy onena amin'ny ray aman-dreninao tsy afaka mela azy. Raha vao tsy onena amin'ny mpiray-tam-po aminao tsy afaka mela azy. Lasa miady be ianao amela satria tsy voarainao le fo tokony anananao mba hahafahan'le ao anaty misokatra mora foana. Luc 15:20 anaran'i Jesosy dia niainga ilay zanak'adala nankany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy ny rainy ka niazakazaka namiana ny voziny sady nanoroka azy. Miara-miasa amin'ny fonen'Andriamanitra rehefa merina an'ireo izay miverin-dalana. Ianao tonga eto zany tian'Andriamanitra ho mpiara-miasa tsara akaiky aminy ianao. Misy olona nefa miverin-dalana tian'Andriamanitra ho averina. Ny fahafahan'izay olona izay miverina dia misy olona tian'Andriamanitra iarahana miasa manana fo onenan'izay miverin-dalana. Dia toiziko amin'ilay lesona nataontsika tamin'ny semaine ambony izy raha sy tisa hoe onena mpanota very sy onena zanak'Andriamanitra miverin-dalana. Alleluia. Ny toe-panahonena dia tsy ambaratelon'ny vavaka manetsika ny fanjakan'Andriamanitra avy ao anatinao nanovanao lasa onena afaka nova olona sy hamonjy olona. Iza mivavaka amin'ny firenena tonga eto? Raha tsy mivavaka aza manangana raha tsy mivavaka fa mba tiako ianao hivavaka aorianan'izay Iza mivavaka amin'ny firenena ny trano? Raha vao tsy malahelo ianao dia tsy tafakatra ny vavaka ao. Le malahelo resahako hoe tena ontsy ianao ny amin'ny zavatra mitranga sy miseho. Fa raha vao sorena ianao vavaka tonga dia tsy tafakatra. Na le vavaka tsy tafakatra, le mpivavaka koa mbola baraingo. Tena kaikanao tsy afaka hivavaka amin'ny firenena ianao hoe raha vao sorena amin'ny mpitondra. Tsy afaka hivavaka amin'ny jirama ianao hoe raha vao sorena amin'ny mpitantana. Lasa tsy efikasy ny intercession anao hoe any amin'ny la retraite tsika andalina izay bebe koa. Lasa tsy efikasy satria mavesatra be ianao mivavaka tsaro Madagasikara. Izy Andriamanitra hoe ianao zao no tena mila tsaroko Madagasikara eo ihany fa ianao mihitsy zao ohatran'ny tsy milamina. Misy olona ve tianao entina mambavaka onena aloha ianao vao mety io. Fa raha vao sorena ianao mivavaka tena na Andriamanitra tsy hitan'le ondin'le vavaka ataonao mibrouiller le izy. Raha vao sorena dia ohatrao zany mivavaka ataonao raha vao sorena Andriamanitra tompo tena Andriamanitra miteny maninona. Fa raha vao onena ianao enin'Andriamanitra mazava tsara hoe Andriamanitra mivavaka mba ho vonjenao ianona raha hanina mananina any ananiny etsenanina amin'izao ora sy taona izao. Vonjeo izy tompo mazava tsara ohatr'izay izy. Aza atao migobona zany ny mivavaka ao amin'ny alalan'ny fosorena eo am-pitondrana mivavaka. Hainareo ve ny tombon'izany teny mahafinaritra be andro maraina zany? Tsy lany fotoana ianao mivavaka. Eto zany te hampahery olona be dia be manarika eto. Be
tsaka tamin'ny vavaka nataontsika tamin'ny fosorena zany a tsy mikionty za ao anatiny sao dia mijerijery anareo ao anatiny a alohan'ny vavaka zany mila amboarina tsara mihitsy mifonao tafiavana tsara amin'Andriamanitra ianao ary mahita ny zavatra rehetra ho azo hovaina. Rehefa avy nanovanao ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao avy amin'ilay natiran'olombelona nofa mandraby mora sorena iny lasa natiran'Andriamanitra mora onena dia mahazo aina ilay fanjakan'Andriamanitra nanovanao afaka hanova ny hafa. Jakoba 5:16 mifanaiky heloka ianareo mifampivavaha mba ho sitrany ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Zareo fa Jesosy nivavaka ao amin'ny Petera ary tena onena tsy sorena tamin'ny Petera izy. Dia izy eo amin'ny Luc 22:32 nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezy ireo rahalahinao. Petera 2:7 naran'i Jesosy mandray ny anton'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Ny anton'ilay sujet de prière azadino tsy fanasitranana aloha fa famonjena. Zay vao fanasitranana. Ny anton'ilay tonom-bavaka ho ataonao atokantrano tsy ny ampilamina anareo menakavy aloha fa ny andraisan'ny rehetra famonjena dia miditra avy eo any amin'ny fananganana an'ilay tokantrano. Romana 12:1 naran'i Jesosy ry rahalahy ny iriny foko sy ny angatahako amin'ny Andriamanitra ho an'ireny a dia famonjena. Mazava be zany tonom-bavaka. Tena kaikanao tonom-bavaka entina hoe a famonjena hoe avy ireny tonom-bavaka entina hoe a famonjena hoe ny toe-tsaina na ny sain'i Jesosy hiatrehanao a an'izay hoe tsy ho mora sorena izay fa ho mora honena. Raha vao misaina an'ilay olona ianao hoe coupable izy dia tonga dia sorena ianao. Fa raha vao manaiky ianao ahita an'ilay olona hoe ndre victime ilay olona tsy ianao ny victime fa ilay olona dia honenao azy ny fonao. Ohatr'izao zany ny tokony ho tonga any anatinao rehefa mivavaka amin'ilay olona mahasositra ireny. Tena kaikanao ohatr'izao ny ao anatin'ny sainao hoe rehefa mivavaka amin'ilay olona le mahasositra be ireny hoe misy vonany andray ve? Tsangana tanan'izay vonany andray fa sekolim-panambiana toetra mantsy androany. Ohatr'izao ny tokony sensation anao ndre izy zao ny tena mampalahelo ao anatiny eo. Vao zay tena vavadiny lanitra mihitsy nefa miendaka ny vavady. Mazava ka mazava le fo mihitsy tonga dia fo tsara be. Ndre tsy fidiny ho azy zao le izy. Pitsoka mihitsy ny serirany lanitra. Ndry vao misy izay ndry izay tonga dia nany anjely ary tonga dia jeriatrika eto ilay izy inona ny valim-bavaka ao ateriny. Satria manana fo mora ndry ianao. Tsy ndry. Nareo sy nareo mifanao ndry ihany. Azonareo ve ilay izy? Ho an'izay manatokantrano hivavaka amin'ny vadinao ianao. Raha vao sorena ianao mivavaka ho azy tsy mivoaka ny vavanao kory ilay vavaka angamba izay. Dinina fotsy zany ifeo iny. Tsy haiko. Na za koa gaga eo inona. Fa tsy lasa ilay izy. Fa raha vao mifonao mihitsy mety hoe Jesosy fonjeo izay. Fa na izy koa ireny izao mijaly ao anatin'io hoe tena milanao izay. Milanao izy. Malahelo azy ao anatin'izao situation izao. Totrany koa miatrika ny zanakao ianao. Zanakao anie tsy ianao e. Izy ary vao firy taona ny aina teto ambony tany. Ahoana moa ny ahaizany any expérience ny ainanao mampo. Ianao ary bolongan'olona be io mbola misy zavatra nanarinanao foana isan'andro. Maiky ny zazy iny manana fo antra sy fo honena dia apio izy dia mivavaha azy. Ho an'ny olona rehetra izay zavatra izay fa tsy hoe ho ana ankonana sy tokantrano ihany koa fotsiny zafady. Alleluia. Taontsika hitsangana. Hametraka mambavaka ny fotsika. Anankiroa ny voalaza teto tsy mora maratra. Mora sitrana. Le faharoa tsy mora sorena. Fa mora honena. Mba hiara-iasa amin'Andriamanitra hanasitrana ny hafa.
sandrato mivavaka ho ary Andriamanitra rainy tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy sekolim-panambina ny toetra any anatiny tokoa androany saotra betsaka fa mila maivana izay mba ho akarina tahaka anao fa ianao dia naneho modely fa zaka ny rahoana satria tsy nisy zavatra ny tany na fifamoafahoana raha-pifandraisana sy raha-piarahamonina teto ambony tany niazona amin'ny fonao ary mino izay fa raha nanana fo tsy nilamina ianao Jesosy dia nany fitsanganana tamin'ny maty ary tsy nitranga mampatsiaro anao ombieny zany fa mpanaradianao zay mpianatra izay disiply izay natao anaraka ny fiainanao sy ny modely tsara napetraka ao vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ireo karazana fo mora maratra rehetra tonga eto misaotra fa isan'ny ratra azo tranona avy amin'ny diakapoka ny aretanao ny ratram-po sy ny ratra ny lasa misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fampatsiahivanao anay tokoa fa rehefa mandeha amin'ny mazava izay tsy mandeha amin'ny fankahalana fa mandeha amin'ny fitiavana ary mifetena tsy ho tafitohana araka ny teny hoe izay mandeha amin'ny mazava tsy tafitohana dia tsy tokony ho mora maratra ary tokony ho mora sitrana entina atrehanao tompo ny etaentanay hiainana izany maro ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainanay na ho atokantrano izany na eo amin'ny fiarahamonina eo anivon'ny fianakaviana na ato amin'ny asa fanompona entina atrehanao mba hisy fanasitranana fo any anaty fanasitranana toe-po sy toe-panahy amin'ny anaran'i Jesosy tahaka izany koa dia entinay Jesosy ilay fon'olombelona ranofo be mora sorena hovainao tonga fonofo miombona amin'ny natiranao tsy mora sorena fa honena saotra betsaka fa ny antony finoanay dia famonjena tonombavaka mila angatany asiriana ho an'ny rehetra dia famonjena nampatsivinao androany fa tsy mety ny intercession raha vao tsy honena saotra ny amin'ny famindramponao hatreto satria maro tamin'izay vavaka nataonay raha tao anaty fo miredrehatra fahatany fotsiny tsy tena mazava ary mety nalahelo sy navesatra dia vavaka tsy niakatra tsy tafakatra teo anatrehanao aoriana ty fotoana marain'ity dia tena te ahita izay hoe ny fahafahany mangataka eo anatrehanao dia mba tonga eo amin'ny seza fiandrianao avokoa ny demandinay ampianaro izay Jesosy tena tsy ahitan'ny olona ho toy ny meloka sy coupable fa ahitan'ny olona kosa toy ny victime natao alelovana sy natao angorahana sy entinam-bavaka saotra fa fotoam-panivana ho anay indray andro amin'ny maraina saotra betsaka fa raha niaina ny ascension ianao dia anaraka an'izany izay mila miomana ary mila mivonona aoka izy fanasitranana no isa tokantrano tompo amin'ny anaran'i Jesosy any ampiasana ihany keo amin'izay mety akasarotom-pifandraisana eo amin'ny samy mpiara-miasa dia aoka izy fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy any ampianarana any amin'ny lakilasy misy ny zanakay tsiraray avy na ny zafikely ihany keo dia tsarovy amin'ny famindramponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta saotra betsaka ny amin'ny fitiavanao saotra ny amin'ny androany maraina manokana voatazay na intsinao mba tsy ho mora maratra tsy mora tafitohana tsy ho mora sorena fa tena hoe anina fo mora mahita lafy tsara ny zavatra ary mora mahita lafy tsara ny olona rehetra tsy mankalaza faharatsiana tsy mankalaza défaut tsy mankalaza klema fa tena manome voninahitra anao amin'ny teny tsara saina tsara sofina tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen sy teka ao tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary dia anao fanatintsika ho voninahitran'Andriamanitra ireny ihany satria voatahantsika teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny alleluia fotoanantsika manaraka dia amin'ny zoma hariva etsy amin'ny tranopokon'olona atao visan'ny mangetaeta trantsika tonga havasoa amin'izany fotoana izany fotoam-panotronana fotoanantsika koa sabotsy maraina eny bypass eny amin'ny centre HVKL mivaly sasany fandraisana fanasan'ny tompo anasanantsika mpitiavana ihany koa izany fotoana izany ny fiaonam-be izay ho ataontsika amin'ny semaine ambony dia mbola toy ny fandraisana anarana fisoratana anarana zafady androany ary tokony ho androany satria anatin'ny fanomanantsika dia ohatra ny billet vidiana ihany io tsy hoe mialafo rehefa arakaraka ny andro sy ny fotoana tsy izay fa araka ny fandaminana dia tsara mba fantatra mialoha ny isantsika amin'ny fanomanana
raha ataontsika hoe sprinter 20 place zao a dia le départ ianao vao miteny hoe pastera mifangifana masa tamin'ny alina dia andeha teny porte-bagazy ianao a no a apeka raha mety aminao a alleloia azonareo ka mantiko teneniny fa tsy hoe nohony aminao dia tady sprinter vaovao tamikeo satria taitaitra avy any ianao aoka mba ho taitra ianao androany araka ny teny mpanompon'Andriamanitra ho fotoana io a afahantsika mifantoka amin'Andriamanitra mampiasa etaeta raha vao ao ny etaeta manokatra lalan'Andriamanitra amen raha vao ao ny etaeta sy mifaniriana manokatra lalana Andriamanitra isa taona io a dia io ny amin'ity taona ity ny la retraite manaraka mety any Alemana anasako anao miaraka antsika amen fa ny eto aloha io tsy miteny hoe tsy tongany ianao fa manaitra hoe io ny amin'ity taona ity ataovy misy vesatra sy etaeta any a tena hoe Jesosy tena tia hanatrika ny fotoana io a te hikarakara amin'ny fiainam-panahiko a ahafahana manamboatra ny fiarahana amin'i Jesosy fa hiverin'i Jesosy raha miverina amin'ny farany taona ny tompo moa dia tsisy la retraite zany amin'ny herintaona zany zany mbola anatin'ny aloha le amin'ny herintaona mety efa tonga ny tompo a eny manasa antsika ampitiavana anatrika an'ireo fotoana ireo satria fotoana raha-panahy reo a ahafahan'ny fiainam-panahintsika miorina sitrana atsangana mandritra n'io a 3 andro eo. Ndao tsika hitsangana dia hanofa fahatanana amin'ny fisaorana, amin'ny fankasitrahana, amin'ny fifaliana, mba voninahitra Andriamanitra fa anisany teto ianao a tarian'Andriamanitra na andray teny a ny sitraka ny zavatsoa fa avokisa-panahy teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misaora Andriamanitra sakafo ny vavanao dia mankasitrahany fonao ray amantolo. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao amin'ny fona izay a ny taominao sy ny tarianao a tonga soa teto amin'ny sekoly. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao a, misaotra ny amin'ny teny omenao, misaotra ny amin'ny fantsiana, amin'ny fananganana, fampahirezana, misaotra ny amin'ny fanairanao anay tokoa mba ho maivamaivana ho karazan'olona tsy mora maratra, tsy ho mora sorena. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tena fahafahany miombona aminao anova ny toe-panahinay hiatrika ny zavatra rehetra. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fataterahany tsodrano fa raha andeha ianao a dia miaraka amin'ny fiombonana. Ny fiombonanao amin'i Jesosy dia tsy ho voakasika, tsy ho voarebireby, androso tsara, ho voatahiry. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa ao aorian'ity fotoanandro marain'ity a anokatra ny tanany Andriamanitra avy amin'ny fahitany fa ny fonao misokatra tsy karazan'olona mora maratra intsony ianao fa le mora sitrana, tsy mora sorena ary mahita fa ao ambadik'izay miasa Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononako a sitrana ny tokantranonao, sitrana ny fiainanao, ny sitrana ny fifandraisanao aman'olona fa indrindraindrindra sitrana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mandehana izay ho ataonao androany a tsofina rano tanteraka sy lavirary. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy a tsy varim-bariana ianao fa mifantoka tsara mambavaka, amantoetra sy amanteny amin'Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy a fa ty herinandro ity herinandro tsara ahitanao an'Andriamanitra sy ny voninahiny. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy a miaraha amin'Andriamanitra, mahita an'Andriamanitra, mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa hivala no vavaka. Misy olona eto misokatra amin'ny fo mety dia mety Andriamanitra amaly an'ilay vavaka amin'izay satria voarahinao amin'izay ilay fo mifanaraka amin'ilay amaliana ny vavaka ao. Mahita ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy fa hiseho amin'ny fahagagan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Amen.